mamerina ny araba tokolasokova atsika manaraka ny télévision malagasy vaovao manokana izao alina izao rahantsika mivantany ato amin'ny télévision malagasy andresana vahiny ny secrétaire mpanantanteraka eo anivon'ny CENI na ny Brao Maleo tena misahana ny fifidianana tseno Rakotondrasoa miarabanao ny télévision malagasy amin'izao alina izao. Miarabanao natao dia miaraba ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra ary miaraba ny vaovao malagasy izay manaraka ny télévision malagasy. Fantanina namoaka ny voka-pifidianana ny CENI omaly hafa ny efa heno sy ny paritaka taorian'izay famoahany CENI ny voka-pifidianana vonjimaika izay fahatairana ny any rehetra raha nijery ny tranokala-ny Vaomera Maleo tena misahana ny fifidianana tamin'ity androany ity fa tsy arak'izay vokatra ny voaka omaly izay no hita ao anatin'ny tranokala. Inona no antony nahatonga an'izay? Tonga dia vantana natao amaly azy androany zany dia nisy niditra ny tranokala ny CENI ary nanova ilay voka-pifidianana ho an'Antananarivo renivohitra ileriany. Zay no nahagaga hoe Antananarivo renivohitra ileriany. Rehefa nahita an'iny izay tao amin'ny CENI ny ariva teo ihany dia natsahatra aloha ilay tranokala. Natsahatra zay zany dia dikan'izay tsy misy olona afaka miditra ao ary tsy misy vaovao intsony ho hitantsika amin'ny tranokala ny CENI. Zay zany ny fepetrany raisina satria hitantaratra ilay fidiran'olona tsy fantatra tao dia hita mihitsy hoe miova ilay voka-pifidianana. Ny mahagaga dia hoe maninona no Antananarivo renivohitra ihany no nikitihana tao anatin'ny tranokala ny CENI tsisy fiarovana ve na hoe tsisy sécurité tsy sécurisé be ilay tranokala ny CENI no antony nahatonga an'izay? Ny hoe tsy misy fiarovana akory na hoe tsy sécurisé dia diso zany satria taorianan'ny fitsiriana izay natao tamin'ny niafaran'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana dia nisy mihitsy ny fanamafisana ny sécurité na ny fitandrovana ny tsy hidiran'olona hafa ao anatin'io site io natao zany ary no amafisina nefa kosa izay no asan'ny mpanao asa ratsy mitady ny lirika rehetra hanaovana izany tsy hoe miravoravo tanana ny CENI akory na hoe tsy nanao ny asany araka ny tokony ho izy. Natao ny CENI ny asany ary misy ihany koa nefany ireo ratsy zay tsy kely lalana. Efa niteny ianao teo fa misy fepetrany raisina n'le hoe tsisy afaka miditra aloha nanareo ao amin'ny CENI ary inona zany zao no anamafisanareo an'izay hoe tsy fahafahana miditra ao anatin'ny hoe tranokala io zay mba hirasirena ny vahoaka malagasy hoe efa eo ampelantanan'ny CENI tokoa ny tranokalany fa tsy ilay olona miditra no mitantana azy. Ny avy nambara dia ny hoe nahatonay ilay izy ary izahay no mitantana azy. Izay fepetra izay no natao dia mba tsy hisy vaovao hafa hivoaka na fanakorontanana izay atao na fangalana antotan-kevitra na fanomilivolina ny saim-bahoaka dia niraisina izay fepetra izay. Ny tohin'izay dia ny hoe ny page Facebook ny CENI dia mitohy mampita vaovao atsika. Eo andalan'ny fanaovana fanadihadiana moa izany zao ny tompony andraikitsy ny momba an'izany dia ny eo amin'ny gendarmerie nationale ny cybercriminalité ary ny atao amin'ny ministèren'ny serasera sy ny kolotsaina ny brigade anti-piratage. Zay zany no dingana tsy maintsy atao dia miandry toy ny fanadihadiana isika. Ny andrasan'ny vahoaka Antananarivo zao dia hoe ny CENI ilay rafitra Maleo tena napetraka hitantana ny fifidianana mirassuré any vahoaka malagasy fa eo ampelantanan'ny CENI izy ary izay vokatra efa no heverin'ny CENI sy navoaka ihany no hivoaka indray ao anatin'ny tranokala io na tsy miova ilay voka-pifidianana. Ny fidirana anatin'ny tranokala natao dia nataon'ireo olon-dratsy ilay izy. Izay no asany. Ny asan'ny CENI efa natao omaly zoma fa 20 volana Desambra. Izany hoe namoaka ny vokatra vonjimaika tamin'ny fomba ofisialy ary iny vokatra vonjimaika iny dia voarakitra ao anatina rijanteny na ny fanapahan-kevitra délibération izay niraisin'ny CENI no sy miavon'ireo tompony andraikitra rehetra tao amin'ny spatraika ary iny atao hoe délibération iny dia efa nalefa any amin'ny fitsarana izay misahana niady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif eto Antananarivo. Sahala amin'izay koa zany no miseho
tany Mahajanga ny androany ary tany Debo ny androany arivo ary mbola itoy izay ny alatsinainy ho an'ny Fianaratsoa, Toliara ary Toamasina. Ny publication ny vokatra vonjomaika zany dia ampitaina any amin'ny tribonaly izay misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribonaly administratif any amin'ny renivohim-paritany. Faranantsika ny resaka aleo mena hafatra le mpanaraka antsika amin'izao alina izao hoe inona ny hafatra avy eo aminareo avy eo amin'ny CENI indrindra fa maha-sekretera mpanantanteraka anao ianivo ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Ny hafatra dia ny hoe aoksika paraitan-drazana indrindra ny eto Antananarivo tsy rorosaina satria mandray ny fepetra rehetra tokoa ny ao amin'ny CENI miaraka amin'ny tompona andraiki-panjakana izay misahana ny cybercriminalité. Ny fanadihadiana no ahitantsika ny toy ny vokatra amin'izay piratage zay fa kosa ny tsara tsindrina dia ny hoe tsy miova ny vokatra izay nalefan'ny CENI any amin'ny tribunal administratif na ny tribunal misahana ny ady amin'ny taon'ny fanjakana. Dia ho anay aty amin'ny CENI zany tena hoe asa no atao ary asa foana ary tsy misy akory fa milivoliny ny vokatra na nisy aim-bahoaka fa tena asa ataon'olony ratsy izy ireny. Fantariko manipikitika farany le hoe nidina ilay tranokala aminy izy io mety misokatra aorianan'ny fanadihadiana ve zay vao mety hisokatra sa tena tsy maintsy aorianan'ny fanadihadiana ary ijerena daholo ny lafin'ny teknika rehetrarehetra ahafahana manana ilay atao hoe tranokala tsy azon'olona idirana na sécurisé amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia izay zavatra zay dia miankina tanteraka amin'ilay asa zay atao ao anatin'ny tranokala io natao ka ny anome daty na ora na fepitaona sarotra ho fa tsy maintsy iverina ny tranokalan'ny CENI fa amin'izao fotoana izao zany aloha dia mba ao amin'ny Facebook sika no manaraka ny vaovao rehetrarehetra izay makasika ny fifidianana satria azadino ny fifidianana tsy hoe mijanona ny andro fifidianana na ny famoahana ny voka mpifidianana vonjomaika izay ataon'ny CENI fa mbola misy asa izay mandeha ho arinan'iny ary ny vokatra ofisialy izay tena avoakan'ny tribunal izay misahana ny ady amin'ny fanjakana no valim-pifidianana farany manankely. Isorana ianao tsy norakotondrasoa ny vahiny alinalina teto amin'ivon'ny télévision malagasy mazava izay afatra izay izy no sekretera mpanantanteraka eo anivon'ny CENI nitondra ny fanazavana misimisy kokoa momba ity tranga ity ray verenana dia hafa ilay vokatra navoaka omaly androany anefa atairana ny andrehetra raha ny hafa ihany ray no hita tao anatin'ny tranokala efa nilaza ny CENI zany zay fa izay navoaka ny CENI ihany no voka-pifidianana maika azo ekena amintsika miteny izao ametrahana ny veloma mandra-pianamana tafa amintsika rehetra ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.